Iverina kely ao anatin'ny vaovao mahakasika ny tanora teo isika nanomboka ny taona 2024 moa no nijoro ny tanora hery vaovao an'i Madagasikara na HVM nisy ary ny fiofanana izay nomena an'ireo tanora mpikambana ireo tetsy amin'ny ANC Ivato. Fiofanana izay nifantoka indrindra moa nisehatra ny fitantanana ny fomba fitantanana ny raharaham-panjakana ny paika momba ny fampandrosoana izay no nifantohany izay fiofanana izay tatitra misy kokoa entiny vola ravoavy. Tanora hery vaovao an'i Madagasikara na HVM eny amin'ny 10 avy amin'ny distrika samihafa eto amin'ny Nosy no nandray anjara tamin'ity fiofanana izay notanterahana teto amin'ny ANC Ivato ity. Ny lafin'ny fitarihana na ny leadership, ny fomba fitantanana ny raharaham-panjakana, ny paika momba ny fampandrosoana no anisan'ny mena ireto tanora teto ireto. Araka ny programan'ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina izay tena hanome lanja ny tanora dia indreto izahay jeune HVM isaky ny faritra nampiofanana teto amin'ny ANC Ivato. Ny fampiofanana izay nataonay moa dia mahakasika ny fomba fitarihana, ny fomba fitantanana ihany koa ary ihany koa ny stratégie de développement entinay tanora andraisana andraikitra amin'izany hoe fampandrosoana ny Madagasikara izany. Ny tanora HVM avy amin'ny distrika samihafa eto amin'ny Nosy dia nandray anjara tao anatin'ity fampiofanana izay natao nandritra ny 2 andro teto amin'ny ANC Ivato ity. Zay zao ty sambanay nagnano formation ty sady voalohany formation ny HVM koa izy karaha ohatrany hoe fahasoavana aminay zegny karaha hoe bénéfice ninay zegny voalohany participer aminazy dia zay zao ty misy bagage hoe tsy mijanona eto ny formation fa mitohy. Mahatratra 707 ariary amin'ny tanora voasoratra anarana ao anatin'ny fikambanana tanora HVM izay nanohana n'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Fanohanana izay no amafisin'ireto tanora fa mitohy ary mihamafy amin'izao repoblika faha-efatra izao izay tarihan'ny filoha Hery Rajaonarimampianina.